Miarabantsika rehetra amin'izao arivarivan'ny alahady fa 4 ny volana desambra 2024 izao. Tsy hoe manginginitsika fa tonga amin'ny fety dia hoe matoritory na manadino ny rehetra, manadino ny havana na manadino ny tolona. Fa sika dia efa nijoro ary hijoro hatramin'ny farany, hatramin'ny fandraisana farany. Fa hifarana koa moa tia ny taona, ka hifarana ity taona 2020 izay azo lazaina fa nofo ratsy ho antsika vahoaka malagasy ity. Ary mbola resaka tsy vita izay resaka nofo ratsy zay, fa iezahantsika adinoana vetivety amin'izao andro fety izao dia faly miaraba antsika rehetra tapaka sy namana tsy foy, mpiray tanindrazana na mpiara-mitolona na tsy mpiara-mitolona, tany iray sy nosy iray ihany no fiaviantsika rehetra. Ary na kristianina na tsy kristianina, amin'izao akatoko ny fety ny fankalazana ny nahaterahan'i Jeso zazakely izao, dia tsy haiko ny tsy hatsiaro anareo namana. Andro iray fahatsiarovana amin'ny namana tokoa, ny vaninandro faran'ny taona, indrindra ny krismasy tahaka an'izao, fahatsiarovana ny namana, fahatsiarovana ny havana, fahatsiarovana ny mpiarabelona. Ka na mafy dia mafy aza ny fiainana dia tsy kivy tsy ketraka isika, satria ny fahaterahan'i Kristy dia mitondra fiadanana ao am-potsika ary fitiavana sy fanantenana. Ka mirary fety feno hafaliana na dia sarotra tokoa aza ny fiainana ho an'ny akamaroan'ny vahoaka, mirary krismasy sambatra ho an'ny tokantrano rehetra, mba ho tojo ny soa sy ny tsaratsara kokoa isika. Dia ny fahombiazana, fiadanana, fandriam-pahalemana, fahamarinana indrindra izay antoko ny fanosoana, ary koa tsy adino ny tena fahafahana, satria io no zavatra marary indrindra amintsika malagasy amin'izao ankehitriny izao. Ka ny andron'ny Noely dia fambara an'izay fiadanana, fahafahana sy fanantenana izay. Mino isika fa ny fahaterahan'ny mpamonjy dia hanampy antsika eo amin'ny fanatanterahana ny famonjena ny firenentsika. Miaraka foana moa ny fiainana ny finoana, satria ny finoana tsy arahan'asa, fiainana tsy misy finoana dia zary zava-poana ihany toan'izao manjoa amin'ny firenentsika izao. Satria tsy fantatra intsony na hoaiza na hoaiza ity firenentsika ity, fa dia mijonjona makany amin'ny zavatra tsy marina sy ny tsy rariny ary ny tsy ara-dalàna. Ka tsy fahazavana jirona koa no ilaintsika, tsy zany no maika amin'ny malagasy, satria zany zavatra tsy mahatsilo lavitra zany ary tsy manova inona,
fa ny fahazavana ao anatin'ny fo, ao anatin'ny fotsika tsirairay avy ary ao anatin'ny saina. Zay no ilaintsika malagasy ahafahantsika misokatra, mifandray, mirahina, mifankaty, ary zany no ahafahantsika mandroso. Tsy misy afa-tsy zay no lalatokany. Zay no lalatokany fandrosoana ho antsika malagasy, satria raha mbola ifandriritra, ifamono, ifangeja sika samitsika dia mazava ho azy fa dia tsy hitondra soa antsika izany. Ka mbola averina ary mbola iverina aorianan'izao fety zao, anao jeritodika iny taona, ity taona mantsy 2024 zay farany ity, ary koa ijery ny ho avy, zany hoe ny fanomanana ny tolona manomboka amin'ny taona 2024, ny taona vaovao 2024. Na sarotra sy mafy aza dia tsy miova ny tanjotsika fa firenena avanina, misy fahamarinana, misy fahafahana, mamy fahalemana ary tany mandroso, satria tsika manana sy nomen'Andriamanitra fahasoavana. Dia ireo arena arem-pirenentsika zay antsika malagasy rehetra, fa tsy tokony olombitsy no isitraka izany, ary indrindrindrindra tsy tokony vahiny, fa isika malagasy tompotany no tokony voalohany isitraka izany. Ka dia mbola mamerina ny firarian-tsoa antsika rehetra amin'izao krismasy zao, manova fety mahafinaritra daholo. Dia mandram-piona vetivety indray tompoko lahy sy tompoko vavy.